Salama tompoko, lasain'ny doctorina numéro 18 fizarana faefatra zao tsika androany andao resana manokana amin'ny tia nihoany tia ny fahavalon'ny finoana. Fantaro fa manam-pahavalo maro isan-karazany io finoana ao anatintsika ao io ka ilaintsika ny mandresy azy ireny. Teboka voalohany Matthieu 7:7 ny tsy finoana. Ny fahavalon'ny finoana voalohany dia tsy lavitra azy kory fa ny tsy finoana, zany hoe miankina amintsika ihany. Rehefa tsy mino tsika manangam-pahavalo an'ilay finoana ao anatintsika isika ny dikany noho izany ialoha lavitra ny tsy finoana. Lioka 7:7 hatramin'ny 5:20 ny filaminana. Fantaro fa rehefa milamina avokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, manambolitsika, mandeha tsara ny asa aman-draharaha, salama tsara sika mianakavy, izany rehetrarehetra zany aloha dia maniry an'izany fiainana milamina sy mirindra zany tsika. Saingy ny olana kely amin'izay rehefa milamina tsara ny ara-nofontsika dia lasa fahavalon'ilay finoana ao anatintsika ilay izy, satria maninona lasa adinidintsika ny amin'ny fisian'Andriamanitra. Rehefa manana olana dia voavahan'ny vola ilay izy, totriny tsy mivavaka intsony amin'Andriamanitra ny amin'ny hoe meo anay io izay anona saza ho anay, satria maninona ka ao anaty frigo ary feno ny stock ary atsy ary ambany ary be da be ka inona moa zany mivavaka ataontsika amin'izany ny olana dia tsy inona kory fa ilay finoana ao anatintsika mihitsy no tonga rava sy maty avokatra izay filaminana eo amin'ny fiainantsika izy. Fantaro ary fa isan'ny fahavalon'ny finoana ny filaminana na ny antsointsika hoe confort. Teboka fahatelo Petera voalohany 5:5 hatramin'ny 5 ny devoly. Ny devoly dia isan'ny fahavalon'ny finoana anankiray ngeza be mihitsy. Inona moa no ataony aty ambony tany aty ho antsika zanak'Andriamanitra dia tsy inona kory fa mamafy zavatra eny amin'ny fiainantsika eny ary isan'izany ny tsy finoana. Afafy ny isan'andro satria fantany rehefa miala ao anatintsika ao ny finoana, rehefa bloqué tsika amin'izay resaka finoana izay dia rava ho azy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Toero ny devoly ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato ary ilaitsika tokoa ny fanoerana anazy io isan'andro, andro aman'alina, mba tonga an'izay voaratsy afafan'izay tsy azo laka aty amintsika. Teboka fahaefatra Lioka 7:5-5 ny tahotra. Fantaro fa ny tahotra dia fahavalon'ny finoana ngeza be mihitsy. Rehefa manao zavatra tsika ka tonga ao anatintsika ny tahotra, aloha zavatsara ny resaka tsy hoe zavatra mampanota koa na hoe zavatra ratsy ka hoe tsy mila atahorana na efa ratsy zao dia tsy mila tokony atatahotra zany. Rehefa ratsy moa dia inona moa zany anaovantsika azy izy zany hoe ratsy, fa raha mbola zavatra tsara no ijoroantsika, zavatra tsara no mbola arahantsika ary ny fahamarinana no andehanantsika, tokony ho lavitra antsika mihitsy zany tahotra zany. Fa rehefa tonga ao anatintsika ao ny tahotra dia fantaro fa ny finoana no lasibatra izay voalohany. Fahavalon'ny finoana dia tsy inona kory fa ny tahotra. Matthieu 5:7 hatramin'ny 9:30 ny fanahina. Rehefa manasika ny amin'ny fiainantsika, ahitsika daholo ny zavatra rehetra, ainy koa laza ny mpianatra rapitso, ainy io fatrano, aina zao ny zavatra hoanina indray. Rehefa fanahina ny be da be ao anatintsika ao dia ny finoana avy hatrany no barazeny zay zavatra zay, satria maninona lasa tsy mahavavaka intsontsika, lasa tsy mahatady ny tavan'Andriamanitra, lasa tsy miantehitra amin'Andriamanitra intsony. Ahitsika daholo ty zavatra rehetrarehetra ty, ankana dia hoe hivavaka anao tendray-mbava amin'Andriamanitra fotsiny ary hoe inoko fa ainao ataony zavatra rehetra dia tsy vitantsika intsony, satria maninona miahiahy loatra tsika ny amin'ny fiainantsika ray manontolo. Noho izany fantaro fa ny fanahina dia isan'ny fahavalon'ny finoana anankiray goavana be mihitsy. Samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.